Misaotratsika rehetra manaraka ny fandarana eto amin'ny TV Plus Madagasikara tafoana indray isika amin'izao alin'ny alakamisy 12 Desambra 2020 sy 2020 izao manolotra ny arabo ambapiraritso tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ary dia manasantsika rehetra tsy saraka aminay hatramin'ny farany miara-manolotra amiko amin'izao fampahalalam-baovao izao Eliza Herman. Miarabanao ihany koa. Miarabanao Mikanandrimbolaza miaraba sika agnaty mpagnaraka ny TV Plus Madagasikara atao agnatin'ny fampahalalam-baovao magnasanao agnaraka an'izany. Menantsika ary zao ny tapany voalohany amin'ireo lohatenim-baovao nisongadina nanatanteraka etsika fanairana ny fitoram-panjakana mikasika ny fahaverezan'ny asa misa 4 arivo noho ny fangejana ny volan'ny orinasa ireo mpiasa teo Mandrosoa Ivato midina an-dalambe nandrehitra kodiarana sakana manoloana ny orinasa ny votrana Sodiady tetsy Mandrosoa androany maraina ireo mpiasa teo an-toerana nairana ny fitoram-panjakana. Nosokafana indray ho an'ny fifamoivoizana ny tetezana mahavavy eo Ambilobe ny alatsinainy 9 Desambra taorian'ny volana maro nisy ny fahatapahana asa fanarenana lehibe ny vita nanarina ity tetezana amin'ny RNCCT izay tena nampiandry ny mpampiasa lalana. Ireto kosa ny tapany faharoa anatin'ireo lohatenim-baovao namitrahana QR code ahafahan'ny mpandeha mametraka fitarainana eo am-pianganana eo am-pahatongavany nisy seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato sy Nosibe raha nitatry ny mpitantana ireo seranana ireo. Lasa marefo avokoa ireo faritra rehetra manerana ny Madagasikara amin'ny fiatrehana ny rivo-doza ao anatin'izao fotoam-pahavaratra izao hoy ny Télé Général ny BNGRC ny Jeneraly Ramanantsoa Gabriel. Ny antsiam-pirenena-baovao avy hatrany ary nanatanteraka etsika fanairana ny fitondram-panjakana mahakasika ny fahaverezan'ny asa misa 4 arivo noho ny fanagejana ny volan'ny orinasan'izy ireo ny mpiasa ny vondrona Sodiata androany teo Mandrosoa Ivato. Nidina an-dalambe nandrehitra kodiarana sakana manoloana ny orinasa vondrona Sodiady tetsy Mandrosoa androany maraina ireo mpiasa teo an-toerana nairana ny fitondram-panjakana mangataka ireo mpiasa ny amoahana ny kaontin'ny orinasa ahafahana mandony ny karaman'izy ireo raha ny volan'ny filotale jeneraly Mamaravantomanga no voageja teo aloha dia efa voageja ihany koa ny volan'ny orinasa eo anivon'ny vondrona Sodiady amin'izao hoy ny solotenina ny mpiasa tsy miady amin'ny fanjakana fa mangataka fampiraranana ireo mpiasa hoy izy ireo ary mangataka ny fitondram-panjakana mba handray ny solotenan'ny mpiasa ihany koa. Njakandriamahery sy Marcelin Andriambavonjy. Raha ny kaonty manokany filotale jeneraly Mamaravantomanga ihany no voageja teo aloha dia efa voageja ihany koa ny volan'ny orinasa Sodiata hoy ny solotenan'ny mpiasa. Tsy mihodina ny orinasa ary tsisy vola afaka hetsika andoavana ny karaman'izy ireo. Tsy miady amin'ny fanjakana fa mangataka fifampiraharahana ireo mpiasa hoy ny solotenan'ny mpiasa. Mangataka ny fitondram-panjakana mba handray ihany koa ny solotenan'ny ireo mpiasa amin'izany fifampidiniana izany. Voalohany tamin'ny andro nisehoanay nanaovana hetsika voalohany dia nafantaranay fa hoe misy compte maromaro gelé any groupe Sodiaty. Ireny moa zany misy compte-ny
PDG Andriamatora Vatomanga ary misy compte-ny orinasa ihany koa. Fa tamin'ireny fotoana ireny mbola nisy compte-ny orinasa, mbola nisokatra vitsivitsy. Fa amin'izao fotoana izao dia tena nikatona tanteraka ny compte-ny orinasa. Dikan'izany tena latsaka ankaterena tanteraka ny orinasa satria na ny vola nitaovana karaman'ny mpiasa aza tsy hita intsony amin'izao. Ka mampafantatra zany zay andreto mpiara-miasa namana ireto an'izay situation zay mba ahafahanay andray andraikitra. Mariana etona fa tsy hady no ataonay amin'ny fanjakana. Zay tompo dia tsy hady amin'ny fanjakana fa fifandrarahana no hitadiavinay amin'ny fanjakana. Zay no angatanay amin'ny fanjakana. Koa maniry zahay maniry dia mirary koa tsy hanampitsofina aminay izy ireo fa hisokatra andray nisy olo tena mpiasa zay efa najoro mba hoe andeha anatanteraka zay fifandrarahana zay au niveau-ny fanjakana. Zay zany no antony atongavan'ny mpiasan'ny groupe Sodiaty eto amin'izao ankehitriny zao tompoko. Mijanona tsy marekaraha mananomboka amin'ity volana desambra ity ny mpiasa ny vondrona Sodiaty ary mety afara amin'ny fiatoana teknika izany ho hiatrany ny solitena ny mpiasa. Io ny zavatra misy amintsika menakava. Tazomin'ny olona ny volantsika ny groupe Sodiaty. Tsy manakaraha amintsika manomboka amin'ny volana desambra. Magataka ireo mpiasa ny amoahana ny volana izy ireo. Araka ny fanatsidika tao anatin'ny lohatenim-baovao dia nisokafana indray ho an'ny nisokafana ho an'ny famovoazana indray ny tetezana mahavavy ao Ambilobe ny alatsinainy valo desambra tao ireny ny volana maromaro ny sy ny fahatapana. Asa fanarenana lehibe no vita nanarenana ity tetezana amin'ny lalam-pirenena fahinana ity izay tena nampiandry ny mpampiasa lalana. Misy fepetranapetraka mba hiantohana ny fiarovana sy andrindrany ny fivezivezen'ny fiara amin'izao fiverenana ny fifamovoazana izao. Fanokafana izay antenaina hitondra fiovana lehibe eo amin'ny fivezivezen'ny entana sy ny fiainan'ny mponina any avaratra. Abdra Marazafy. Nanomboka ny alatsinainy valo desambra 2024 ity no nisokatra rapomba ofisialy ho an'ny be sy ny maro ny tetezana mahavavy eo Ambilobe eo amin'ny PK 568 plus 350 amin'ny lalam-pirenena fahaenina. Rehefa vita sy nodiniana tanteraka ny asa fanarenana dia naverina ny sokatra ny tetezana izay tsy azo nandalovana nanomboka ny volana marsa 2024 torin'ny fahasimban'ny foto-drafitrasa nandritra ny fandalovan'ny rivo-doza Gamane. Ity tetezana ity dia iray amin'ireo lalatsarotra indrindra nampifandray ny faritra varatra amin'ny renivohitra sy ny faritra afovoany. Tao anatin'ny fotoana ela dia voatery niatrika fahatarana sy fandaniana be ireo mpamily sy mpitatitra noho ny fiatoana tampoka teo amin'ny lalambe, teraka fahasahiranana ho an'ny mponina anjena ary ny fitaterana entana ihany koa izany. Ankehitriny dia miverina ny fivezivezena saingy napetraka ihany ny fepetra entitra ho fiarovana sy sorohana ny loza, indrindra satria tetezana vonjomaika sy modulaire no ampiasaina. Voafetra 20 taonina ny lanjan'ny fiara miaraka amin'ny entana mahazo mepeta. Tsy maintsy mandeha tsirairay ihany koa ireo fiara amin'ny hafainganam-pandeha 10 km isan'ora rehefa miditra eo amin'ny pont Bele. Ho an'ireo fiara mavesatra manana entana eo anelanelan'ny 20 sy 25 taonina dia voatery mandalo amin'ny fiampitana baka manokana. Tanjon'ireo fepetra ireo ny arovana ny faharetan'ny asa fanamboarana sy ny fiarovandreo mpampiasa lalana rehetra. Ao ministèren'ny asa vety dia manana le PGCE zay mba hanaraha maso tsara ny tonazin'ireo fiara lehibe mba tsy ohatra ny 20 taonina. Anaraka izay koa dia napetraka ireo panneau de signalisation rehetrarehetra izay voalohany mba anentanana ireo fiara rehetra mba tsy handeha hifanesisesy eo amin'ny tetezana mba handeha tsirairay. Avy eo koa mba hametra le tonage. Fahatelo misy ny rétrécissement, ny panneau de rétrécissement mba anentanana koa ireo mpamily fiara. Na eo azy ireo fameperana ara-teknika ireo dia fiaino hafaliana ny mponina sy ny mpamily maro amin'izao fisokafan'ny tetezana izao. Amin'ny ankapobeny
Ny fanokafany indray ny tetezana mahavavy dia mariky ny fiverenan'ny famovozana sy ny asa ary dingana lehibe ho amin'ny fampivoarana ny toe-karena ny avaratra. Nametrahana QR code ahafahan'ny mpandeha mametraka fitarainana eo am-piangana na eo am-patongavana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ny Ivato sy ny Nosy-Be raha nitatry ny mpitantana ireo seranana ireo. Ahafahana manara-maso ny endrika kolokolo miseho sy mahazo ny mpandeha ny tanjona amin'ny nametrahana ireo fitaovana ahafahana mitaraina ireo. Anisan'ny trangana kolikoly mateti-piseho ny fametrahana lela vola eny anaty pasiporo sy ny fandrahonana ataony ny hebata entana ny mpandeha rehefa tsy omena vola raha ny tatitry ny tale jeneraly ny Ravinala Airport. Alefa vetrany eny amin'ny fahefana tompona andraikitra sy ny sampana miady amin'ny kolikoly ireo tompona antoka sy hitapirofo honanao kolikoly raha ny tatitry ny mpitantana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato sy Nosy-Be nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena edina amin'ny kolikoly antra Lalalaroso sy Erika Naifizao. Toerana anisan'ny nanjakan'ny kolikoly sy nampitaraina ny mpandeha ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato. Efa nandraisana fepetra fanaraha-maso manokana ireo mpiasa teny an-toerana nanoloana ny famaroany ny fitaraina ny mpandeha. Ho fanatsarana hatrany ny tolotra omena ny mpanjifa sady hanamafisana ny ady amin'ny kolikoly eo anivon'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato sy Nosy-Be. Nametrahana QR code ahafahan'ny mpandeha manao fitarainana mivantana amin'ny trangana kolikoly na fomba fandraisana tsy araky ny tokony ho izy ny seranam-piaramanidina. On a effectivement des remontées du fait qu'on a mis des QR codes dans les deux terminaux, c'est-à-dire le terminal de Tananarive et celui de Nosy-Be, puisque c'est les deux aéroports que nous gérons. Et donc les touristes scannent le QR code et répondent à un questionnaire quand ils sont victimes d'une corruption, d'un acte de corruption. Et donc ils expliquent de façon très détaillée qu'est-ce qui leur est arrivé, quel jour, sur quel vol. Et donc est-ce que c'est une instance étatique qui est à l'origine ou pas? Parce qu'il y a aussi de la corruption chez les porteurs de valises ou autres. Mandray an-tanana ireo fitarainana mikasika ny kolikoly alefa ny mpandeha avy hatrany ny fahefa-pitsarana sy ny sampana miady amin'ny kolikoly sy ny ambaratonga-pahefana voakasika. Isika zany miainga foana amin'ny alalan'ny fitorohana sy ny dossier izay ampitaindro zareo na ihany koa izay ho ataon'ny olom-pirenena. Azadino fa ny olom-pirenena rehetra dia manana zo mitoroka rehefa misy ireo sehatra izay ahafahana manao an'izany na tsy voatery mivantana fa misy an'ireny hitoroka izay ahafahana miampanga amin'ny fomba izay tsy voatery iseho an-tafa ho an'izay mahita zavatra tsy mety na tsy aty amin'ny sehatry ny seranana ihany fa eran'ny tanin'ny Repoblika Madagasikara. Nanamarika ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny kolikoly niaraka tamin'ireo rafitra samihafa miady amin'ny kolikoly ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato sy Nosy-Be. Faharan'ny tsindrara politika ireo sampandraram-panjakana rehetra eny am-boriboritany indrindra ny ao amin'ny distrikany Ambohidratrimo raha ny loharanom-baovao nandefa fitarainana amin'ny filohampanjakana sy ny praiminisitra ary ny ministeran'ny aditany sy ny fitsinjaram-pahefana moa ireo lehibe ny boriboritany ao amin'ny distrikany Ambohidratrimo arao ny fanampanazavana. Iaran'ny tsindrara politika ireo sampandraram-panjakana rehetra eny anivon'ny boriboritany saika efa manerana ny Madagasikara ireo tsindra minendry samihafa ataon'ireo antoko politika na fikambanana politika izay milaza fa mpanohana na akaiky ireo fitondrana ny fanjimby teto. Ireo olom-bofidy na ireo mpitarika ny antokon'izy ireo eny fotony no mpanatanteraka izany raha ny fanazavana voakasika manokana amin'ity tranga ity ny distrikany Ambohidratrimo. Ireo tsindra ataon'ny solombavambahoaka sy ben'ny tanàna ao amin'ny distrikany Ambohidratrimo ireo izay tohanany tompon'andraikitra ambony sasansasana ao amin'ny ministerany aditany sy ny fitsinjaram-pahefana amin'ny famohana sy fanesorana ary fanainjena lehibe ny boriboritany raha ny fanazavana hatrany ireo fanainjena sy fisamborana ary fanagadrana misy amin'izao atao amin'ny lehibe ny boriboritany izay tsy mifanaraka amin'ny code de procédure pénale. Misy olombavambahoaka manao fandarana fandrangitana tsy akiato any amin'ny anao manjery manao raha matahora amin'ireo lehibe ny sampandraram-panjakana indrindra ireo lehibe ny boriboritany isaky ny commune raha ny fitarainana ireo lehibe ny boriboritany vokany mitaintaina amin'ny fanatanterana ny asany nankiny fanjakana amin'ireo boriboritany indrindra ny ao amin'ny distrikany Ambohidratrimo. Mangataka fijerena ifotony ireto farana satria izany tsindry rehetra izany dia miteraka fahaverezan-kasina na faharefony ny fisolohan-tena amin'ny mpanjakana sy ny fitantanan-draharaha amin'ny mpanjakana.
Nandefa taratasy fitaraina amin'ny filohampanjakana sy praiministra ary ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana moa ireo lehibe ny boriboritany amin'ny distrikany Ambodry Atrimo. Eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana kosa indray entitra ny filohan'ny fivondrona benevika eto Madagasikara ny Monseigneur Fabien manoloana ny fampirosiana indray aman-dreny ny mpianatra ankizivavy 7 hatramin'ny 14 taona atao vaksiny miady amin'ny omamiady ny vozon'ny tranonjaza. Tsy atao antery ary miankina amin'ny feon'ny fieritreretan'ny ray aman-dreny no anaovan'ny vaksiny zanany vavy any an-tsekoly. Ohatra ny Monseigneur Fabien evekan'ny morondava vaksiny ady amin'ny arety mifindra ny tokony tsy maintsy atao any an-tsekoly fa tsy aretina tahaka ny omamiadana. Raha nambarany fanaitanana no azon'ny ministeran'ny fahasalamana atao fa tsy fanerenan'ny mpianatra na ny ray aman-dreny. Ohatra ny Monseigneur Fabien raha lambony aina. Nanomboka tamin'ny fiandohany ny volana novambra lasa teo no nisy ny fampafantarana nataon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny tokony anaovana vaksiny ankizivavy manomboka ny 7 taona ka hatramin'ny 14 taona any an-tsekoly iadina amin'ny omamiady ny vozon'ny tranonjaza. Isan'ny mampametra-panontaniana ny ray aman-dreny ny taona izay mbola aloloatra amin'ny anaovana vaksiny ankizivavy any an-tsekoly. Mametra-panontaniana ihany koa ny famerana hatramin'ny 14 taona ny fanaovana vaksiny ny Monseigneur filohan'ny fivondronam-be ny évêque eto Madagasikara ny Monseigneur Marie Fabien Rahary Lamboniaina. Kasika vaksiny maneron'olona nanao vaksiny raha tsy araiky mifindra dia tsy azo atao. Fa tokony ajaina ny vahoaka. Tokony mitondra fanjakana zay hoe masoa fa rehefa tsy tia miverana vahoaka mbola ny conscience mbola tsy manaiky hoe za tsy atao vaksiny latsy hoe araiky mifindra. Avelao alalaka ny safidy ny mpianatra sy ny ray aman-dreny amin'ny fanaovana vaksiny na tsy ny zanany vavy. Ohatra ny Monseigneur Marie Fabien Rahary Lamboniaina ary nambarany fa ireo aretina mifindra no tokony anaovana vaksiny ho an'ny mpianatra any an-tsekoly. Dia aza terena ny vahoaka, azao ny vahoaka. Tsy misy aresy ny tampy vahoaka. Ataoko le tamin'Andriamanitra aza sondrona ny ankizy na terena ny aman-dreny na tsy mazava tsara na tsy manaiky izy. Tratra ny aretina izy. Tsika tsy andany tsara zay rehefa natao vaksiny dia tratra. Fa tsy maintsy savona rezy raha marary tsy azo tao ny manely aza vao. Amtomboy ny fanazavana hoe manao roty vaksiny ty mazao natao amtomboy. Rehefa manaky akanalany izy zay vao. Analany ny mpianatra amin'ny sekoly katolika eto Madagasikara ary sarotiny amin'ny fahasalaman'ny mpianatra mianatra amin'ny sekoly katolika ny filohan'ny fivondronam-be ny évêque eto Madagasikara. Anoizantsika ny fampahalalam-baovao ireo resabe. Ny pejy dia Aden Prod mampafantatra aksidao mahatsiravina be teo Antananarivo kely RN 4 ny tolakandro teo. Noentina aty amin'ny hopitaly ny telo zao. Misy zazakely mbola velony. Tsisy an'izany tsisy manaraka izany fa mila misy manaraka asio anankiray mpanaraka dia andao aloha alefa zay aniny andao alefa aingana aloha fa sao dia ilahy tonga dia miakara aloha miaraka aminay ty mbola tsabonany. Zatra afaka midiny mihitsy ny tombotronkolo zao manoana anazy. Mety anaty 4x4 io sa taisa? Zay indray aloha tsaiko aloha. Tsy manimboatra amin'la. Miaraka tamin'ny 4x4 io. Miaraka tamin'ny 4x4. Mbola miaina lesy izy. Mbola miaina izy. Mbola miaina io. Mbola miaina lesy io. Tsaiko ina zany. Aza mieritseritra n'izany aloha hoentina any lesy. Ny
vaovao 24 tiresety mampafantatra anaovana enquête parlementaire koa Air Madagascar sy Ambatovy. Laza ny filohan'ny antenimieram-pirenena fa tsy ny orinasa Jirama ihany no anaovana enquête parlementaire fa Air Madagascar sy Ambatovy ihany koa. Nambariny ihany koa fa nisy tamberimbidina alohan'ny orinasa sasatsasany tamin'ny commune nandritra ny fitondrana teo aloha tsy hita popoka ary hojerena koa ny mahakasika izany. Ny pejy 24 heures madame mampafantatra petite vitesse. Maraikitra noho ny rano ny vitesin'ny olona mandeha noho ny hafenondrano be loatra. Ny pejy zanaky mananjary vatovavy mampafantatra Feterson Andrea Tsitoainy. Mitovy endrika amin'ny any Rajoelina ka nesorina tsy ho lefitra fahatelo mbeny tanàna ao amin'ny commune Ambonivohitra Morondava. Nesorina tamin'ny asany teo amin'ny malefitra fahatelo mbeny tanàna ao amin'ny commune Ambonivohitra Morondava azy Feterson Andrea Tsitoainy, fantatra amin'ny anarana hoe Fetra. Araka ny loharano-baovao azo, ny fitoviana endrika misy eo amin'ny Fetra sy ny filohan'ny Repoblika teo alohan'ny Rajoelina no isan'ny antony voalaza fa nahatonga izao fanapahan-kevitra izao. Marihana fa ny ben'ny tanàna ao Morondava dia voavidy tamin'ny vondrona IRK. Manahy izy ireo so hanimba ny fitondrany ny fiarahamiasan'ny Fetra ka nanosika azy ireo handray io fepetra io. Ny pejy La Chasse Info mampafantatra ny sokatra nanomboka ao Malalarby 10 Desambra ny fametrahana ny ento-taratasy ho an'ireo mpanao gazety malagasy maniry handray anjara amin'ny fahazoana vatsy sy fanohanana natotosana fanadihadiana momba ny faritra Rova eto Madagasikara. 4 tapitrisa ariary no azon'ireo mpanao gazety 4 ho voafantana ahafahany mamita ny fanadihadiana taony ary isy ny manotory tsiraray hanoro-lalana sy hanampiara-kevitra azy ireo. Ny Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar na ny FAPBM no antsapan-drama nolotra izany hanampin'ireo mpanao gazety te handalina momba ny tontolo iainana. Andehan'ny fahatelo izy tiary ny fanandrify amin'ny fankalazana ny 20 taona nisian'ny FAPBM izay mpamatsy vola faritra rovana miisa 5.7 eto Madagasikara. Noho izany dia hitodika manokana amin'ny fiantraikan'ny famatsinana taony sy ny fandrosoana nentin'izany ho an'ireo vondron'olona fotony lohahevitra. Fa lasa marefo avokoa ireo faritra rehetra manerana ny Madagasikara amin'ny fiatrehana ny rivo-doza ao anatin'izao fotoam-pahavaratra izao ny télé général ny BNGRC ny général Ramanonso Gabriel. Vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro ny tena mahatonga izany ka antony tsy maintsy hanamafisana ihany koa ny fiomanana ho ny BNGRC faritra 540 noho izany no hanaovana ny fanazara-tena ao anatin'ny tetikasa antsoina hoe Simex ity ka ahetsika avokoa ireo ratsy mangaika rehetra mba tsy ho tampoka ary atoka misy ny loza manamafy ny fanentanana ho an'ny rehetra ao anatin'ny fiatrehana ireo loza voajanahary amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao ny BNGRC sy Belarandre Mazava sy Fetrany Mananjara. Na dia efa nisy aza ny rotsakorana tamin'ny faritra maro teto Madagasikara tao anatin'ny andro maro tsy mbola nisy ny traboana ho ny teo anivon'ny BNGRC. Nanomboka tamin'ity herinandro ity no efa nahetsika ny ratsa mangaika rehetra amin'ny BNGRC ao anatin'ny faritra 540 iomanana amin'ny fiatrehana ny rivo-doza izay mety ho avy. Amin'ny alalan'ny etsika Simex na ny fanazaranteny izay teto Antananarivo nanomboana azy tany aloha ary mihitatra hatrany amin'ny faritra hafa ireo amin'izao. 13 sy 15 sy 20 tany dia 9 tao anatin'ny faritra 12 ny faritra Marefo fa izao dia azo lazaina faritra Marefo daholo ny faritra 4 na ataoko hoe automatsehatra zany na iorombe zany zao dia efa azo sokajiana ao anatin'ny faritra Marefo daholo noho ilay fiovaovan'ny toetrandro. Raha ny faritra Marefo taloha ohatra ny voafaritra fotsiny tao anatina cyclone fa izao zany dia na araka ilay fantenana teo misy vona maromaro dia ao ny cyclone, inondation, ao ny glissement de terrain. Amin'izao koa efa tafiditra ao anatiny koa ty aitrano ty ilay incendie dia efa iomanany BNGRC daholo zany ny izay rehetrarehetra zay. Manamafy ny fanentanana ho an'ny rehetra ao anatin'ny fiatrehana ireo loza voajanahary hatrany ny BNGRC
Amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao, misy ireo faritra izay tena lara-pahamehana tahaka ny avaratra manokana, izay tena marefo ka tsy maintsy nametrahana paikady manokana tahaka ny plan de contingence ao Mahavavy sy Fasy. Fanentanana rehetrarehetra amin'ny mikasika an'iny atao hoe renirano Mahavavy, maro le renirano fa Mahavavy moa zany zao no tao anatin'ny roa taona nalaza tamin'ny andron'ny Gamane dia ny fanentanana. Hatreto aloha zany dia ny fanentanana ny fanomezana andraikitra ny eny fotony amin'izay fanentanana sy ny fiatrehana ary ny fiomanana ao anatiny ireny loza ireny. Any efa misy fitaovana, raha fitaovana ny resahana araka ny efa natsoidiko teo, efa misy fitaovana any na ho an'ny BNGRC na ho an'ny mpiara-miombonatoka dia efa voajery daholo ireny hoe sanatria sao dia tsy mandeha le fitaovana raha ohatra zany ireny le embarcation reny vedety. Nisy androany ny fivorinana metrahana ny rindran-damina rehetra ao anatin'ny hetsika Grand Simex ho fiomanana amin'ny fiatrehana ny rivo-doza tetsy amin'ny BNGRC Antanimora. Isy ny fiantsony ireo olona rehetra manana olana tany amin'ny commune Alasora ny Sabotsy 13 Desambra ho avy izao ny vondrona tanora Alasora tanjona ny amahana ny olana mahakasika ny fangalarana tany ponina ao amin'ity commune ity tao anatin'ny taona maro izay ho iatrany ny fikambanana Alasora izay toerana isana ahitana trangana fanararaotana ireo antatsaha marobe kanakana amin'ny tsirary ny tanin'izy ireo ho iatrany ny vondrona tanora Alasora. Fotoana izao itadiavana ny marina sy amerenana ny tanin'izy ireo ny aran'ny fanararaotana ho iatrany ny fikambanana mitatra izay Njakandriamahery eo amin'ny ny Marcelin Randrivavonjy. Miafatra ny hetsika amin'ny ady amin'ny fakana amin'ny tsirariny ny tanin'ny tantsaha ao Alasora hoy ny vondrona ny tanora Alasora. Efa nisy ny fitakina ny 12 Novambra 2024 ary efa tonga teny toerana ny tompona andraikitra voalohany eo nivon'ny sabatra rano ny fanana tany. Tanjona ny famerenana ny tanin'olona nalaina tsy ara-dalàna. Izy ity moa zany dia toy an'ilay hetsika tamin'ny 11 Novambra iny ihany izay misy fitakina roa lehibe mazava tsara dia ny fanatsarana eo amin'ny service topografika sy ny service des domaines dia ny famerenana ny tany ny olona izay azo tamin'ny tsy ara-drariny dia eto moa zany dia araka ny fangatany be sy ny maro izay hitantsika eto arinako izao dia toizana hatramin'ny farany ny fitakiana. Miantso ny vahoaka rehetra ao Avaratrano manana olana tany arak'izany ny vondrona tanora ao Alasora ny Sabotsy 13 Desambra amin'ny kianja maitso Alasora manomboka amin'ny 10 ora maraina. Afaka mitondra ny antota taratasy manam-porofo izany ireo ny aran'ny tsirariny. Manamafy ny vondron'ny tanora Alasora fa tsy miditra amin'ny asan'ny votany. Commune sabatra fanana tany izy ireo fa manampy ny vahoaka fotsiny manana favoazana amin'ny tsirariny. Ento izay rehetra dossier aminareo entotsika mitaky izay rehetra tsirariny nanjoantsika tsara ry avy. Eto moa dia tsindrinay fa tsy miditra ary tsy mijabaka amin'ny asan'ny fokotany ny commune indrindra ny fitsarana sy ny domaine ny tenanay fa kosa mitondra ireo etaeta izay marary ny vahoaka ary mino zay fa tsy avarazan'ireny no voakasika izany fa saiky ny vahoaka malagasy manontolo mihitsy. Mampitandrina ireo mialokaloka anaty fikambanana nefa tena mpangalatra tany ihany koa ny vondrony tanora ao Alasora. Panomboana ihany ny hetsika eto Alasora fa paritaka amin'ny distrika ny Avaratrano manontolo ny hetsika fiarovana ny tany hoy ny vondrony tanora Alasora. Milafiny ara-tsosialy hatrany mbola maro ireo toerana sarotra ahitana rano any amin'ny faritra atsimon'ny nosy na eo ary ny fametrahana foto-drafitr'asa toy ny any amin'ny faritra Androy toerana vitsivitsy tao anatiny mitena nanano sarotra ny fametrahana vovon-drano ahafahan'ny mponina misitraka rano fisotro madio raha ny fanazavana na eo azy zany fahasarotan'izany dia nahitana fiakarany ny tany fisitrahana rano tao amin'ny faritra Androy Anosy ary ny faritra Atsimo andrefana tao anatin'ny tetika Samionjo hoy ny minisitry ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana anatin'ny fikaroham-baolana amin'ny fampitomboana ny taham-ponina amisitraka tombotsoa amin'ity tetikasa ity ireo ministera voakasika miaraka amin'ireo vondrom-boaka itsinjaram-pahefana amin'izao raha ny fanazavana hatrany Grasy Andriatsitoerina sy Arfidra Kotomanalina. Nahitana fiakarany tany ireo mponina misitraka rano fisotro madio tany amin'ny faritra Atsimonosy tao anatin'ny tetikasa mionjo ny ministry ny rano. Marobe ny vita fa mbola misy ihany koa ny tokony hatsaraina amin'ny fanohanana ireo mponina any amin'ireo faritra sahanina
dia ny faritra Androy, Anosy ary Atsimo andrefana. Tafiditra anatin'izany ny resaka rano ny amin'ireo toerana tena sarotra azahoana rano hoy ny ministry ny Atany sy ny fitsinjaram-pahefana. Fantatsika fa iny faritra Atsimo iny somary sarosarotra no fitadiavana rano ao anatin'iny. Dia raha nametraka tsika zany hoe reto no tokony ho tanjona tratrarina rehefa tena nitaterahana le asa dia mety hoe nisy faritra sasany vitsivitsy izay tena ohatrany hoe tena nanano sarotra mihitsy ny nahazahoana rano taminazy fa zay no anton'izao ataoko hoe fivorian'ny CMP zao ahafahana mahita hoe inona no andrindrana an'izay sy ahafahana hoe manitsy na mamindra toerana mety hoe aiza mety faritra mety hoe ahitana rano moramora kokoa ahafahana mamatsy an'ireo vahoaka. Ho izahana hitarina ny mponina mahazo tombotsoa amin'ny fanatanterahana ny tetika asa mionjo hoy ny ministry ny Atany sy ny fitsinjaram-pahefana. Eo ny resaka fotodrafitrasa, ny tohana amin'ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana, ny fanofanana ireo vehivavy sy ny tanora, ny fanaovana ireo fotodrafitrasa mpambolena ary ny fanaovana ireo fotodrafitrasa ho an'ny sampandraram-panjakana izay misy any toerana. Nisy androan'ny fivorinana rany ireo ministera voakasika ny tetika asa nandiniana ny fanohizana ireo ezaka efa vita. Fa tandindoza ny tany noho ny tsindry maro mahazo azy izay matetika tsintsiny avy ny olombelona ho ireo mpikambana. Efa manify dia manify ny tany ankehitriny izy io izay otrikaina tsy azo avozina fa rehefa misy ny fahasimbana dia simba tanteraka araky ny fanazavan'ny mpikaroka. Manapirofo ny fahasimban'ny tany eto Madagasikara ihany koa ireo renirano rehetra mivadika ho menamena. Manoloana izany dia misy ny fampiratina no karakarain'ny samapikaroana ho an'ny fampandrosoana entina maneho ny mazava-dehibe ny tany eo amin'ny fiainan'ny olombelona sy ireo karazan-java mananaina ihany koa. Kasia Andrisy toerana hatrany. Manify dia manify ny tany ary mora simba sady marefo. Mbola betsaka nefa ireo olombelona tsy mahalala ny mahazava-dehibe ny fikojagojanany tany izay anisany miantoka ny 5.0 isanjato ny zava-mananaina. Ataon'ny olombelona ihany nefa ny toena antony manimba ny tany raha ny fikarohana nataon'ireo mpikaroka. Ny fiforonan'ny tany dia maharitra manarivon'ny taona nefa raha ao anatin'ny 2 taona na 2 taona misy fahadisoana ny fikarakarana azy sy ny fikojagozana azy dia simba ary tsy azo avozina intsony raha ny fanazavan'ny mpikaroka. Mitarika ny fahasimban'ny tany ihany koa ny fikaohan'ny rika izay mafy dia mafy indrindra eto Madagasikara. Ny fahadisoana aminy dia mitarika fahasimban'ny tany, misy ny fikaohan'ny rikan'ny tany izay mafy dia mafy indrindra ho antsika eto amin'ny Madagasikara. Raha mijery dia ny renirano rehetrarehetra izay miainga aty amin'ny ampovoan-tany dia mena daholo farapahatonga any amin'ny ranomasina. Dikan'izay ny tany sy ny nofo-tany avy aty dia hoentin'ny rika isan'andro makany amin'ny ranomasina ka melany ilay tany dia farany tsisy intsony ny. Misy ny hetsika fampiratiana no karakarainy sapam-pikarohana ho an'ny fampandrosoana. IRD eto amin'ny Alliance Française d'Antananarivo tanjona ny anetana ny olona amin'ny fanomezan-danja ny tany. Et cette médiation culturelle, comme vous l'avez vu là, pour nous c'est vraiment important parce que finalement les gens, des fois la science, ça leur comprennent pas très bien, hein, ça leur parle pas beaucoup, alors que finalement cette médiation culturelle via des photos, via des aquarelles ou via des poèmes, eh bien ça leur parle beaucoup plus. Et ils vont comprendre grâce à l'art finalement, ils vont comprendre l'importance des sols et pourquoi les sols il faut les protéger, il faut les nourrir, il faut en prendre soin parce que c'est eux qui nous nourrissent. Ilafa fikarohana no andeha no izatsika izao fampalalam-baovao izao mitombo isatrany ireo fikarohana mahakasika ny tontolo an-dranomasina hatramin'ny nisy ny ivitoerana misahana izany ho toliary renivohitra betsaka amin'ireo voka-pikarohana no efa ampiasaina eto toerana sy any ivelany aza mbola mijalona olana iray lehibe ho an'ny tontolon'ny fikarohana io anefa ny tsy fandraisana ireo mpampianatra pikaroka sy ny alafon'ny herinaratra ary ny fahatapahan-jiro matetika mitatitra ny vaovao. Angelo Ranaivarso, TV Blis Toliara. Mbola tsy nijoro akory ny Universitéan'ny Toliara dia efa tafatsangana teto Toliara renivohitra ny vitoerana mpanao fikarohana manokana momba ny tontolo an-dranomasina na ny science marine izay nanampy betsaka tamin'ny paikady fampandrosoana teto amin'ny firenena. Ny station marine dia niforona mba ahafahana mianatra ny ranomasina voalohany teto Madagasikara. Izany hoe mianatra ny harandriaka na haran-dranomasina no tena fikarohana natao tamin'izay hoe ina daholo ny harena misy eny, ny trondro, ny vatihara sy ny sisa. Rehefa fantatra amin'izay hoe inona ny zavatra misy eny dia hoe ahoana ny fomba
fitrandrahan'ny mponinan'io amin'ny alalan'ny jomsisy. Zay zany ny atombohany tany amin'ny taona 7 toy foana moa zany fikarohana taty amin'ny République faharoa, République fahatelo nanomboka nivelatra ny gouvernemanta hoe andaotsika hitrandraka ny ranomasina atsika satria manana ranomasimbe tsika. Dia teo no nanomboka nivelatra hoe andao ary hanofana olona indray hianatra manokana momba ny resaka jona. Nanomboka teo ny roborobo ohatra hoe ny fiompiana makamba, fambolena lomotra, fiompiana zanga sy ny sisa. Nanomboka teo no niditra amin'ireny hoe fomba famoronana ny valazavaboary an-dranomasina vaovao, zany hoe niezahana foana namaly ny filan'ny firenena. Zay mahatonga ny hoe lasa be dia be ny laboratoire tsy nijanona tamin'ny resaka zavaboary fotsiny fa efa misy tsika zao laboratoire momba ny biotechnolojia na ohatra hoe ahoana ny famadiana an'ireny singan-dranomasina na menaka biby na lomotra reny ho lasa ohatra hoe plastique na ho lasa fanafody. Zany fikarohana efa ataontsika aby momba ny loto any anaty ranomasina efa atao ato aby zany. Mitoetrana nefa ny fikarohana kanefa misedra fahasahiranana indraindray raha tsy hita eny amin'ny isan'ireo mpampianatra mpikaroka. Voaray mpiasam-panjakana ary miasa eto anivon'ny Université an'i Toliara. Eo ihany koa ny fitanga ny vidin'ny herinaratra. Ho an'ireo fikarohana voatery tsy maintsy mampiasa milina. Zay zavatra rehetrarehetra zay nefa mila olona, mila olombelona mpikaroka, mila olombelona mpampianatra maromaro. Io zany anisan'ny olana lehibe zay tsy maintsy vahany HSM sy ny Université ny Toliara amin'izao tsy mahamenatra ny miteny an'izany. 10 taona lasa izao no recruté tato amin'ny université, nanomboka tamin'izay mbola tsy nisy recruté tato aminay tato. Nefa misy ny lasa retraité, misy ny lasa korazana. Ny zavatra faharoa anisan'izay somary mananotsarotra koa angambany dia hitatsika moa ato teo iny zao hoe maromaro ihany ny ataoko hoe milina matanjaka ampiasainay ato dia tsy afenina amintsika rehetra moa ny olan'ny herinaratra eto Madagasikara. Io koa zany anisan'ny tena zavatra ilana vahaolana maika ary iantsoana ny mpiara-miasa zay afaka miara-miasa momba an'izay. Nambara nanomboka androany ka haritra iray taona ny fankalazana ny 15 taona nijoroan'ny science marine izay niova ho HSM taty aoriana. Tontosandroany tao amin'ny Avorianosy ny lanonam-pamaranana ho an'ireo mpianatra eny amin'ny 3 sy efajato nivoaka tao amin'ny ELI English Language Institute. Nanatrika sy nanome lanja manokana ny hetsika ihany koa ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'azy Tatrizary. Ho an'ny androany zany dia sortie de promotion tamin'ity taona 2025 ity 436 teo zany ny tena total ny ankizy nivoaka tandroany dia fankalazana ihany koa moa zany fanombohana fankalazana ny fa 5 taona ny ELI. Diako ny tekiko fa ny afako nefa tsy maintsy ny ELI koa amin'izao dia tsy toeram-piofanana teny vahiny ihany fa efa lasa groupe éducatif mihitsy satria tsina efa manana koa izahay ny ELI school izany hoe fampianarana manaraka ny système éducatif malagasy manomboka any amin'ny primaire ka hatrany amin'ny classe de terminale dia manana ihany koa izahay ankehitriny ny université privée na ny LGU. Ny fiara-miasa amin'ny OGM moa zany dia efa nisy tamin'ity taona ity dia mbola hitohy izany amin'ny taona manaraka izany hoe miandry ny renouvellement ny convention zany fa izahay dia vonona dia ampianarana maimampona moa zany izy ireo izay no fifanarana miaraka amin'ny OGM. ELI ihany koa dia mampianatra an'ireo professionnel. Ny hetsika ho ataonay mandritra ny taona nanomboka androany moa zany ilay izy mandritra ny taona 2024 dia misy ny promotion aloha zany mazava ho azy amin'ny 35e anniversaire sy fanohanana ihany koa an'ireo mpianatra zay lina. Misy ihany koa ny œuvre caritative zay ataonay miaraka amin'ny association maromaro fa tsy maintsy mbola hitanareo miandalana ihany zany. 45 years anniversary celebration.
ny akamaroany fanohikevitra atao amin'ny fantarana demokrasia mivantana dia ndresaka mikasika ny fikoanan-dom-pirenena avokoa ny tsy fandraisana anjara an'ireo filoha teo aloha tamin'ity fionana ity no tena voaresaka betsaka nandritry ny fandarana androany maraina atao amin'ny 100.2 FM andeha hoarantsika ary ny sombony tamin'ireo fanohikevitra ireo. Demokrasia mivantana fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny 6 sasany maraina. Madame Virginia Vetsitosy dia nanambara fa tsy tonga nanatrika ny fikoanan-dom-pirenena ny filoha teo aloha satria enjehana foana izy. Enjehana mafy le président teo aloha. Zay natonga azy miala. Miaina ambony miaina amin'ny zava-drehetra. Izay natonga azy mitsoka. Raha mitsoka izy dia raisina tena hoe olona ratsy mihitsy. Fa tsara ihany ny vita. Raha ohatra kosa hoe hitanao zao fa isan'ny lamono anao dia mbola hijanona eo ihany ianao. Totry ny tsirariny. Dia lasa izy dia aratsiana. Atao ireny mandadary international. Sorona ny nationalité malagasy nefa hita fa malagasy zao izy. Izany hoe dia mbararina. Atao fanaratsiana rehetrarehetra atonga eo aminy daholo. Ohatany hoe fako zany le olona nefa mba nahitana soa ihany. Fa zay indrindra mba teniko boka tsika samy malagasy mba hifankaty. Demokrasia mivantana. Nanambara kosa Monsieur Sky avy atsy Atsimon-drano fa aoka hipetraka amin'izay toerana misy azy ny filoha teo aloha fa tsy resahana foana dia aleo andeha ny fampandrosoana. Mila mandalo fitsarana ren'olona rehetra nanao heliko eny fa mialokaloka amin'ny fionan-doha io zareo hoe amin'ny fikoanan-doha ao zany no ialokalofany ka mila maintsika mianakavy mila mandalo fitsarana eny averiko foana zay ny fahitako zavatra misy eto Madagasikara efa tsy mety tsony ny fitantahan'ny filoha teo aloha iny dia oka izy hipetraka any misy anazy fa zay mahasoa ny firenena amin'izay mbanjinina dia atsaharo amin'izay tsy le matanjaka vaty tsy ny sitosika mpamety fa olona matanjaka nareo miasanareo mitsangany ambofandrina dia ndana mitady asa. Demokrasia mivantana. Raha Arson avy eny bypass dia nilaza fa na tsy teo aza ny filoha teo aloha dia nisy solotena nanatrika tao. Nandefa solotena le filoha tsy olokolompona ny tao fa mpanolo-tsaina avo. Vice président zany raha hoe tsolony. Fa te-hanadrezaka nareo nanao fety ny olona misaona. Nga tsy miverinao an-tsainareo zany. Izay no nataoko hoe averina ve izy ity apatsivina mbola tsy maina ny ravina mbola tsy mikatona ny fery. Nefinareo efa io sady ny ataonareo apatsivina. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny 6 sasany maraina. Anisitsika ny fampahalalam-baovao ary zao ireo vaovao tapatapana. Anomboka tsy ho ela ny fanamboarana lalana ao Bemangazo amin'ny distrikan'ny Manoro ny sombavam-bahoaka voafita ao an-toerana no Anasodo Natanga. Antonany maro no efa nitarana ny vahoaka malona ny faratsy ny lalana izay tsy nahafahana namoaka ireo vokatra ao an-toerana ka hiara-iasa amin'ny fokon'olona amin'ny fanamboarana izany ampandarana izany. Tafiditra anatin'ny ezaka ihany koa ny fampitaovana ireo foto-drafitrasa ao an-toerana indrindra fa ireo ilaina amin'ny izao fotoam-pahavaratra izao tahaka ny tafo sy ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro mba hanampina ireo mponina ao amin'ity komina ity. Tenako androany izay hiara-isa lay amin'ny reto fokon'olona hifagnome tagnana hagnano asa tagna maro ahafahana magnarina ny lalana amin'izay tokony ho vita amin'ny ampahany. Amin'ny ampahany iaho satria ny manao zavatra tsy mora indrindrandrindra moa zany fanaovan-dalana zany dia anisan'ny asa sarotra fa dia zay tokony ho vita amin'ny ampahany eo iarahana amin'ny fokon'olona no ho atao. Niroso tamin'ny fanadiovana ilay faritra antsoina hoe Anjeby izay marefy 100 hektara mahery ato amin'ny kominan'ny Betsinjaka distriktan'ny Tolera faharoa ny maraina ny alakamisy 1 Desambra 2024 ireo taranaka mainty-molaly ato amin'ity faritra ity. Misy olon-tokana manana tampoka eo tany marefy 100 hektara mahery io ka tsy eken'izy reto. Zahay vahoaka ny Betsinjaka dia tsy manaiky ny fibodolany olon-tokana ny taninay satria tiantony ny azambenay no nana mainty-molaly tany toy
na mboly ny velo ny kolokolo tany etoy androany misy olo tokana zay mandrava tanina etoy noho ny fitondra teo aloha manao kolikoly de lasa manaboky amizao ka zahay tsy maneky an'io ka manaiky ny fitondram-panjakana zahay miandroany zao manaiky ny ministra ny fananantany satria tsy maneky io boky vitany olo mpanao kolikoly io zahay fa zahay zao no ty zazanay nany mantimolany tany etoy tamy 2016 natao nay tsy foi fandamina samby tsy manao boky nany manao tompony nay zahay fiponolo fa tsy fa ty bokinay zahay lana mantimolany mipoly amin'ny taninay ny tany koloa iaby ny lalana fanjakana malagasy mipoly amin'ny malagasy fa tsy koloa ty tompony tsy ty mpanambola ty tompony ka zay tsy enkeny anay manafoana io didina bony boky io zahay manao annulation averiny vahoaka ny betsinjaka amin'izy ireo ity tany antsona hoe anjeby manampy azy ireo ihany koa ny mponina ao amin'ireo komina manodidina manaitra ny tompony andraikitra reto vahoaka foraisin'izy ireo an-tanana ny fanadiovana ity faritra ity fa zay taranaka mamparafara toa tsy manaiky taninay ty ho lasa ty vazaha no karany satria ino ty antony zahay anaka afara toa amizay tsy hanaiky zay fa vita razambenao tany molaly tany toy ka tsy mila mimpoly aminay tany toy amin'ny henany zao satria ino antony mijaly anaka mampary retoa zao zay tanora zay anaky vony hialy marina zay na ho maty etoa na ho velo etoa mialy ho antanjazana ho antaninay toy zahay fokotany efa samby folo toliara be zay karenay koa karanareo mandalo atoy mangalaky tanindrazana atoy tsy ekenay zay fangalany mpanambola taninay toy zay inareo ministra ambony ao iaby fananany tany indraindrindra ia fanavoazana mangataka aminao zay mba hakato zay teninay zao mba ho azonay ty tanindrazana ty fa tsy enkenay ho any mpanambola zay faritra manan-karena amin'ny lafiny arena kibony tany ny faritra Orombe rofon'izany fisin'ireo karazana fitrandrana vato-sarobidy sy arena kibony tany isan-karazany amin'ireo distrika anatin'ny faritra mbola maro nefa ireo endrika tsy fanarahan-dalàna indrindra taoriana azon'ny Madagasikara ny lalàna vaovao mikasika ny arena kibony tany nataon'ny ministera ny arena kibony tany lahara-pahamehana amin'ny hetsika fampahafantarana ny votoatin'ny lalàna mikasika ny arena kibony tany araka izany ny faritra Orombe ny distrikan'ny Osy no nampiatrany ny atrikasa mikasika izany omaly talata 10 Desambra. Arenisazany ny faritra manan-karena tanga dia safidiana ho anisan'ny faritra lahara-pahamehana fa tena tanjona fototra ao ambadiky ny fampahafantarana dia eo ny fametrahana ny mangarahara ho fantatry ny fitsiny maro fa misy lalàna ny feny arena tany misy ireo andraikitra maro samihafa izay mahakasika ireo mpiantsehatra voalohany fa eo koa ny tompona andraikitra no ministera fobea na teny faritra ireo tompona andraikitra samihafa ao anatin'ny fanavozana moa isika izao ka ny tena zava-dehibe dia ny fampiarana sy ny fanatanterahana sy pitsopitsony rehetra voarazana lalàna no ty miseritra satria tsy afaka hitondra vokatsoa ho an'ireo commune na ireo faritra na ny fanjakana fobe ary na ireo mpiantsehatra ihany koa aza raha tsy ao anatin'ny setina raha asa moa dia ho rahantsika ary zao ny avombolana ity indray ny voambolana enarana sy fakazarana mampiasa azy madiva ny hevitry ny voambolana hoe madiva dia hoe efa ho akaiky ary koa tsy ho ela mitovy hevitra aminy koa ny hoe antongotra être proche na koa hoe sur le point de finir no azo antika anazy amin'ny teny frantsay voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ny ty fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy madiva hifarana ny fotoana ka loe tsy mitaredretra rehefa anao an'ilay hetsika fifaninanana sao tsy tomomba na fikasana na koa hoe miamanomboka mora maizina ny andro ary madiva maizina ny andro rehefa ririnina hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy rankizy dieny zao dia izao mafy ny mianatra sy manao famerenan-desona fa tsy hoe rehefa madiva ho tonga ny fotoam-panadinana vao anovokovoka mafy rehefa izay ary mifantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro amin'ny tokony hitenenana azy ty voambolana hoe madiva ity rehefa amin'ny teny malagasy sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy TV+ Madagasikara.
manasantsika ary zao anaraka ny eo ara hoe Orange eo anilanao n'olotra ao anao si otinao le boketraka ampidinao aloha ny pasody menjareo téléphone familay be a inona ity atositosiko ty enao dia eto zay aloha mamanosika anao fa zany natao hoe voyage de nosy si obilay a so mihitsy ny aly tsy ao avitsoro dokotao so mihitsy ny aly mba tsy voataka anao zany efa lefa mandreraka ana mihitsy le ohatrany reny a maninona ara le pose mihitsy iny zany atraty ve le pataloha nefa mba ohatry niny any mba maninona de afatiny le t-shirt ceinture tsy azoko mihitsy hoe inona zany mahatonga le nefa bandy ohatry niny any le ry sady amizay eo alohanao eo izy miondry ao avreto tokotrao tsy azoko mihitsy le sa reny tokoa mba le lamody am'zao aike géral ka daona fa de eny ela ty za ihany ty inona pasy inandreo ty lamody vaovao ty ty fa nareo hoe tsy mameritritra de zao hoe raha gany akanjo anaovana ty olona be dehibe mitsiry tapany ambony lamody farany avany Korea tapany ambany lamody farany avany Amerika zange zany ny tena mpanara-damody enjana andrindra eto ambonin'ny tany ny avany andrefana ny avany atsinany natambatritsika cuisinena de mamoaka an'le hoe géral gasigasy milay be hitanareo le lamody a akeko hoe lamody le izy ty tsy mila henako kely lazange tikibo ty mihena tsara lasa mafatifaty kely io tena mamenatr'olona tena sérieux zany mba eritreretra any zany le zavatra le lamody zany tsy hoe rehefa mivoaka le lamody de anovany e dikan'izay de tsy maintsy manao daholo ny olo rehetra fa nareo hoe raha va firy taona de jereny e mipôzy nareo manana baraka tena tsy manendrika anao mihitsy le izy manapidiny le akanjo fa simbe zao mihitsy inge le fanaovana nytondro posifa nareo inge eto Madagasikara de tsy mahita ny fandrosoana efa mitranga ny mba mijereva ihany tele apidiny le akanjo afa si ka mijereva de leva le izy ny tele jerena le zavatra mandeha tele zany de ho ataonareo daholo raha mihinana maloto zany ny any an-dafy de hihinana koa kasany fanarahana de apekary le pataloha fa mba misy teinture avy raha de mbola apirotsaka ihany tao ty ambany de pataloha tsy maintsy mipirotsaka asondroty rangahy efa manala baraka tataovatra ndray tsy olona tsy fantatrareo aty zay tena sérieux tsy hoe akanao mazava fa le pôzinareo mihitsy mamenatra be tenenareo fa rehefa mba hitanareo mahita le bandy mivoatra de miteny azany fivoarana raha angaty tsy izao raha tsy hoe sy zavatra ataon'ny olona rehetrarehetra de mety aminao tsy tasipanaonao zay mafo kenao nge lehilahy de zay za nge lehilahy de mampaninona anao tsy fa rehefa mamenatra manao zay mafo sady misy bekiby be abdominaux ny ampidiraina am'ty vavy ary mamenatra manao zavatra ohatrany ndray sady bekiby be rehefa matavy be rehetrarehetra ty natao hitafy ny olombelona fa tsy mianjaka toy ny biby mahamenatra sy manala baraka ny fitafy tsy mendrika aza azy joka amin'ny lamody avy any ivelany tsy voatery fanaraka amin'ny sotoavina malagasy coupé dans la boîte misaotratsika rehetra nanjoy hatramin'ny farany Eliza Iramanina kosa izao mbola hitondra ny sogadina ho antsika rehetra indray veloma tompoko vaovaon'ny fahasalamana andraisana fipetra tsy ho ela ireo ivitoeram-panofanana ho mpiasan'ny fahasalamana mpanampy na paramédicaux tsy manaraka ny fenitra ranambatra ny tale vaovao eo anivon'ny fitantanana ny sekoly manofana ny paramédicaux na ny DIFP tafiditra ao anatin'ireo anatanterahana fitsiriany ny votoatin'ny fanofanana omena ireo mpianatra eny amin'ny ivitoeram-panofanana miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana mpiasan'ny fahasalamana mahay sy mahafy ny asany izay ankinany fiainany marary no tanjona apetraka raha nambarany taleny DIFP hatrany ankoatr'izay ijery ny fomba hanamorana ny fahazona asa ho an'ny paramédicaux vao mahavita fianarana ihany koa ity amin'ny fitantanana ity mitatitra ny songadina Antrala Larso. Tsy mitsaha mitombo ireo ivitoeram-panofanana ho mpiasan'ny fahasalamana mpanampy na ny paramédicaux manerana amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mitombo mifanaraka amin'izany ihany koa ny fanokafana ivitoerana fiterahana sy ny maro hafa. Mila jerena akaiky ny fahaizana sy ny kalitaony ny fampiofanana omena ireo mpianatra eny amin'ireny ivitoeram-panofanana ireny noho izy ireo iankinan'ny aim-bahoaka hoy ny tale vaovao eo anivon'ny fitantanana ireo sekoly manofana ho paramédicaux. Ezaka ihany koa hanatsara ny kalitaon'ny fampianarana
amin'izany institut de formation des paramédicaux zany na eto amin'ny institut public zany na ireo institut privé ao anatin'izay fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana izay dia hiezaka hampanao formation an'ireo moniteur na mpampianatra rehetra eo anivon'ny institut na privé na public ka izay mpampianatra tena voaofana no hampianatra amin'ireny institut mpanjakana na tsy miankina ireny somary manimba ny fahaiza manao an'ny mpiasan'ny fahasalamana masy izay sy fananana kalitaona fampianarana tena mipetraka izay nefa ny ain'olona no lalaovina. Tanjona petraka ihany koa ny hanamorana ny fahitan'ny paramed asa aoriany ny fahavitany ny fianarany. Hitady sy hiady ny plan de carrière ny paramédicaux izay efa fitakina nataonay hatramin'izay io resaka plan de carrière io ka ao anatin'izany plan de carrière zay zany dia hapetraka ny tanjona hoe vao mivoaka eto amin'ity institut mpanjakana ity ny mpianatra dia recruter avy hatrany. Ankoatra ireo mangataka amin'ny hamerenana ny fitantanana ny sekoly fampiofanana ho mpiasa ny fahasalamana mpanampy na ny DIFP ao ministera ny fahasalamana ny mpitantana vaovao an-toerana. Notanterahana androany ny famindram-pitantanana teo amin'ny talen'ny DIFP teo aloha sy ny tale vaovao. Da izay tompoko lahy sy tompoko vavy magnankato ny fampalalam-baovao tamin'ny sia hariva sia ankasitragnanareo sy ny saraka taminay hatramin'ny farany. Veloma tompoko.